riavana malala rehetra amin'ny tompo aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo a fifaliana indray no iarabananareo amin'izao alahady faharoa ny karemy amin'ny taona izao izay iopanantsika iainantsika ny loha hevitra hoe miala mandrosoa tongava ho. Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue messieurs, vous pouvez prendre place, nous sommes ravis de vous recevoir. Bienvenue, chers frères, que vous soyez ici en présentiel, installés chez vous en distanciel ou même en déplacement quelque part, ou même sur un lit d'hôpital. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir connectés à nous dans ce temps de culte du deuxième dimanche du carême de l'année A. Où que vous soyez, vous avez votre place. Et ce matin, avec ce thème « Quitter, marcher et devenir », c'est un triptyque, nous nous rassemblons devant Dieu, unis par le même esprit, la même espérance, la même parole. À Dieu seul soit la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Amaky ny salamo voalahatra sika ary aoriana ny salamo dia ivety ny hira fanampiny 13. Izay mitaonantsika izy io ioby ny tompo. Mioby ho an'ny tompo ianareo ry olomaro. Fa mendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Miderana ny tompo amin'ny lokanga. Mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mira hira vao azy, mitendre tsara amin'ny feo mioby, fa mahitsy ny tenin'ny tompo ary mahatoky avokoa ny asany rehetra. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famondram-pon'ny tompo ny tany, tamin'ny tenin'ny tompo ny nanaovana ny lanitra ary ny fofonay ny vavany nanaovana izay rehetra ho aminy. Miandry ny tompo ny fanahintsika, fa mijenantsika sy apingatsika izy, fa izy ny faliany fotsika satria ny anarany masina no itokitsika. Amen. Yeah.
Mivavaka isika. Eny tokoa ry tompo rainay tsara indrindra indreto ny fiangonanao mioby mankalaza midera fa mendrika izany fiderana izany ianao. Mendrika izany fiderana izany ianao satria mahitsy ny teninao, mahatoky ny asanao, ary ny famindraponao manenika izao tontolo izao araka ny salamo izay nirahanay namaky teo. Ianao no namorona ny lanitra tamin'ny teninao, ary ny fofonay ny vavanao no nahary izao rehetra izao. Eny lehibe tokoa tompo, lehibe ianao, masina ianao, ary mendrika ho topoina. Ary topoina tsy amin'ny molotra ihany, fa amin'ny fonay, amin'ny fiainanay manontolo, na iza toerana misy anay, na eo am-piangonana, na any amin'ny fiarahamonina. Satria ianao no famonjena sy apinganay, ianao no ifalian'ny fonay, ary mitoky ny anaranao masina izahay to. Anio ary, dia raiso izany fiderana izany, raiso ny fiainanay manontolo, ataonay fanatitra velona, sitraka ao. Ary raiso koa ny fanatitra izay natokany fiangonana amin'ity alahady fa raiky, voalohany amin'ny volana marsa ity, izay entina indray anoanana ny asan'ny fiangonana, anaovanay fanatitra tokana nefa anoanana ny asanao. Ka aoka ny fanomezana ataonay tompo ho mariky ny fitokisana, ho mariky ny fitiavana anao, fa tsy amin'ny hira ihany no anomponay anao na dia zava-dehibe ara izany, fa amin'ny asa sy ny fanolora-tena, satria anao ny hery, anao ny voninahitra izay ankehitriny ary ho mandrakizay. Oui Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous voulons te louer parce que tu es digne. Ta parole est droite, tes œuvres sont fiables, d'après le psaume que nous venons de lire ensemble. Ta bonté remplit toute la terre. C'est par ta parole que les cieux ont été créés. C'est par ton souffle que tout existe. Oui Seigneur, nous sommes convaincus que tu es grand, tu es saint, tu es au-dessus de tout. Mais nous ne voulons pas te louer seulement avec nos mots, avec nos chants, mais avec nos vies tout entières. Car tu es notre secours, tu es notre protection, et c'est en toi que notre cœur trouve sa joie. C'est en toi, c'est en ton nom que nous mettons notre confiance. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, que notre Église a consacré pour, en premier lieu, te louer, mais aussi pour collecter le don pour le fonctionnement de ton Église. Reçois notre louange, reçois nos cœurs, reçois aussi notre offrande, que ce que nous donnons soit un acte de foi, un signe que nous comptons sur toi, nous comptons uniquement sur toi, un geste d'amour et de reconnaissance. Nous ne voulons pas seulement chanter, mais nous voulons aussi agir. À toi seul soit la gloire. Amen. Petraka ny fiangonana, zao ny zava-manenontsika dia ianao araka nyzany hoe mihidy rano tompo amin'ny lokanga mankalaza azy amin'ny valia torofolo.
Andeha andre ny fikasan'Andriamanitra isika ny hevitr'Andriamanitra zay voarakitra amin'ny Salamy 3:30 zay voalahatra ho antsika anio ihany. Nous allons écouter tous les conseils de Dieu. Sambatra ny firenena izay manana ny tompo ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiana ho lovany. Avy any an-danitra no hitsinjovan'ny tompo, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Avy eo amin'ny fonenany no hijeren'ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy izay mamolavola ny foniny rehetra sy mamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny amarony miaramilany. Ny olo-mahery dia tsy voavonjy ny habeny heriny. Ny soavaly dia tsy azo itokiana ho famonjena ary tsy mahavonjy ny habeny tanjany. Indro mitsinjo izay matahotra azy ny mason'ny tompo, dia izay manantena ny famindrapony mba hanafaka azy amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Izany no sitrapon'Andriamanitra indray izay voalahatra amin'ny vaky-teny anio, izay saintsaintsika ao anatin'ny fanginana. Je vous invite à un moment de silence pour marcher. C'est cette volonté de notre Seigneur. Tompo raha mandre zany teninao zany tokoa zay dia mahatsiaro ary miaika fa matetika tokoa zahay dia tsy ianao no hitokisanay voalohany. Indray zahay mitoky amin'ny herinay, amin'ny vola, amin'ny fitaovana sy ny fananana. Toy ny mpanjaka mitoky amin'ny miaramilany na olona matoky soavaly ho famonjena, nefa ianao mahalala ny fonay. Fantatrao ny fonay satria ianao no namolavola azy, ianao no mandinika ny fo sy ny vo, ny fikasana sy ny faniriana. Ary hitanao fa indraindray izay miakina amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapahitanana fa tsy amin'ny herinao. Ka noho izany dia matsiaro menatra izay koa mitodika aminao, mamindrafo aminay Tompo, esory aminay ny fo mirehare, esory aminay ny fitokisana diso-toerana. Ampianaro izay hatahotra anao sy hanantena ny famindraponao, satria tsy ny amarony hery no mamonjy, tsy ny fananana no miaro, fa enao dia irenao irery ihany. Averenao aminay ary Tompo ny fitokisanay anao, averenao aminao ny fonay, mba ho ianao irery no ianteranay amin'ny fiainana sy amin'ny fahafatesana. Tario izay hivelona amin'ny finoana fa tsy amin'ny zavatra hita maso. Nous reconnaissons aujourd'hui, Seigneur, que ce n'est pas toujours en toi que nous mettons notre confiance en premier. Souvent, nous comptons sur nos propres forces, sur notre argent, sur nos moyens, sur ce que nous possédons. Nous pensons que la sécurité vient de ce que nous accumulons. Nous croyons que la protection vient de ce que nous contrôlons. Mais toi, Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois nos cœurs parce que c'est toi qui les as formés. Et tu sais combien ils se tournent facilement vers ce qui est visible au lieu de s'appuyer sur toi.
Oui, Seigneur, en ce dimanche, deuxième dimanche du Carême, nous te demandons pardon. Pardonne notre orgueil discret. Pardonne notre confiance mal placée. Pardonne-nous quand nous cherchons le secours ailleurs que dans ta présence. Apprends-nous à te craindre vraiment. Apprends-nous à espérer dans ta bonté, parce que ce ne sont ni la puissance, ni les ressources, ni les sécurités humaines qui sauvent. C'est toi seul. Nous voici, ramène notre confiance vers toi. Ramène notre cœur vers toi, que nous apprenions à vivre par la foi et non parce que nos yeux voient. Nous te le demandons en Jésus-Christ notre Seigneur. Manatna norbe inrafu. Amen. Ho antsika izay ny bebaka marina tokoa, izany hoe nitodi-do tanteraka tamin'ny tompo dia raiso am-pitsanganana ny teny famindrapo arak'izany hira izany, be famindrapo ny tompo ka mamela ny helokitsika. Izao ary ny teniny, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao rehetra ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao. Voavela ny helokareo no ny anaran'ny masina. Alleluia, mideran'ny tompo. Amen.
voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masintsika ny hira 320 voalohany rifana mangetaeta no ataontsika dia efa miroso ety amin'ny laona sady reo mpamaky teny. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io fa mbola nomenao tombonandro indray ka afaka tafavory eto amin'izao toerana izao ary afaka nandre ny teny famelan-keloka avy taminao. Tombonandro anay izany Tompo satria maro ireo olona izay mangetaeta sy te sitraka izany nefa tsy afaka akory noho ny antony maro. Ankehitriny izay dia mbola velanao ihany koa amaky sy heno ny teny soratra masina dia mbola isaorana ianao izany satria tombo ny lehibe ho anay koa izany. Dia mangataka aminao izay Tompo, mangataka amin'ny fanahy masinao hanenika anay tsirairay avy ka anazava aty anatinay sy ampafantatra anay izay rehetra tena tianao ambara aminay. Dia mitenena aminay ry Tompo fa voninkaina izahay ary aoka ny feo rehetra izay tsy avy aminao dia ho ampagnenonao. Tenena Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anononana izany vavaka izany. Amen. Izao dia iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesisy 2:20, Genesisy 2:20, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Genesisy 2:20, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary io Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranorainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hitay izay manisy soanao aho fa anozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehova, arak'izay nolazain'i Jehova taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona i Abrahama raha niala tao Harana izy. Ho toezantsika mivaky teny araka ny hita ao amin'ny Timoty faharoa 2:1, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika na ay
mpifantony ianao fa aoka ianao ho mpiombona amin'ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Jesosy Kristy hatry ny fony fahagola, fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Faranantsika ny vakiteny izay hitantsika ao amin'ny Matteo 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Matteo 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ao anaty tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitrakao, aoka ao hanao lay 3 eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Ary raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo. Ary injao nisy feo avo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, Inty ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary noho nandre izany ny mpianatra, dia lavo ny ankohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia Ary noho nandray izany ny mpianatra dia lavoka ny ankohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana aza matahotra. Ary noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita olona fa tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandrapitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Amen. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira voalahatra ny fangatahana ny fanahy masina. Mbola iaraka hivavaka isika. Araka izany hery izany tokoa Tompo dia mitodika aminao izay mifantoka
eo amin'ny teninao satria tonga indray ny fotoana izay hitenenanao ilay Andriamanitra tsy hita pesipesianina amin'ny fahalehibiazana. Tonga olombelona tao amin'ny Kristy Jesosy ary voarakitra ho boky ho fiainana ary te hanova ny fiainan'ny fiangonana. Te hanova izao tontolo izao izay mandalo aizina, mandalo olana, mandalo ady, mandalo tahotra. Nefa faly izay tsy noho ny fisehoan'ny zavatra ihetseroa izay mampatahotra mampanahy, fa faly izay satria ianao Andriamanitra mbola miteny, ary ny teninao dia tsy teny fanamelohana, tsy teny fanondrona molotra, fa teny mamelona, teny fiainana. Ary faly koa izay satria tsy nataonao diso anjara no ny amin'izany izay, fa tianao ahita zavatra mahagaga mbola tsy hita tahaka an'ireo mpianatra 3 lahy no entinao teny an-tendrombohitra. Koa mitenena aminay Tompo fa vonona izahay, aoka tsisy anakana ny sainay, vavahady sainay tsy handray izany teny fiainana izany. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, nous avons soif de ta parole et parle Seigneur de ton Église, les grands et aussi bien que les adultes veulent vraiment t'entendre et ouvre la porte de notre cœur pour que cette parole de vie puisse entrer et régner et diriger nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Amin'izao alahady faharoany kareny izao tsy andiniantsika tena ahafahantsika mampifanandrify indray ny fiainantsika amin'ny fikasana mahagaga ataon'Andriamanitra ny amin'ny planiny, ary koa fotoana koa natokany fiangonana ao amin'ny diariny ho hanao fotoana fanomezana, appel aux dons, hanohanana ny asan'ny fiangonana ny amin'izany asa masina fiangonana missionaly izany. Ny lohahevitra dia hoe mialà mandrosoa ary tongava ho. Zay zany no jerentsika arak'izay efa natsidika teny am-piandohana. Donc nous allons nous focaliser sur ce triptyque quitter, marcher et devenir. Ao Baiboly dia hitantsika miverimberina foana zay fa ny endriny isehoany no samihafa, fa tamin'ny Adama sy Eva izy raha namorona ny olombelona voalohany Andriamanitra dia mitovy amin'io ny teneniny hoe ahoana moa le anankitelo le quad, quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Ny raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ary ikambana amin'ny vadiny dia ho nofo ray. Zay no zavatra nataona n'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva, ary ny vokatra zay dia men'Andriamanitra fahafahana miteraka izy le don de la procréation, zay Andriamanitra rery no afaka mamorona, fa nomeny any Adama sy Eva zany, fa tsy ho tanteraka mihitsy zay don de procréation zay raha tsy miala amin'ny ray aman-dreniny izy mitambatra amin'ny vadiny ary nofo ray izy roa. Dia ajanontsika ny any Adama sy Eva, fa eto indray le triptyque zany dia miverina eo amin'ny Abrahama indray. Zay no zavatra hojerentsika ary hitantsika fa Andriamanitra zany ao amin'ny Baiboly mazana dia tsy mba mangataka ny olony, tsy mangataka ny mpino izy ahafantatra ny zavatra vao anao zavatra. Tsy mitaona avy hatrany Andriamanitra mampafantatra anao izy hoe zao ty zavatra ty, dia avy eo nareo vao manao zavatra aorianan'izay, fa ny angatahany dia mitaona ny olona izy ary mitaky fankatoavana izany fitaomana izany, miantso izy. Ary eto amin'ny tantarany Abrahama eto dia mahagaga natsoiny Abrahama, hitantsika teo araka ny vaky teny ao amin'ny boky ny fiandohana zany na Genesis 12, dia Andriamanitra mihitsy no niantso any Abrahama ny teny hoe mialà amin'ny taninao sy ny fianakavianao ary ny tranondrainao ka makanesa any amin'ny tany izay asehoko anao. Zay le filazana eto. Dia raha ho antsika antsoina hoe kristianina
amin'ny taona arivo fahatelo zao 21e siècle no iatefany zany teny zany hoe mela amin'ny taninao, nefa zay no nandany antsika fotoana dia mba anorina tany, anorina trano, amorina fianakaviana, zay no niesana ny fikirana mafy nandritry ny taona maro, dia tonga ny teny hoe ilao zany rehetrarehetra zany ka makanesany amin'ny tany. Dia avy eo indray le baiko hoe makanesany amin'le tany, tsy fantatra mialoha hoe aiza fa ho asehoko anao. Raha hiteny aminareo hoe atsangano hoe ny tanan'izay hoe andehanao zany hoe ilao io le zone de confortnao io efa mbenerinao ny anaranao nandaninao fotoana be dia be io, ianao efa 5 taona, efa tena hoe efa mipetrapetraka ny repère tsirairay avy, dia miala dia mandehana, dia le andehanana mbola tsy fantatra fa ho lazaina. Dia tsy anadina nareo atsangano ny tanana fa diozina hoe tena sarotra amiko zany. Ahoana ny ialako ny tranoko, raha manana antsika, ahoana ny ialako ny zao ny asa mandrarahako. Zay le teny eto zany. Dia nefa rehefa manao an'izay Andriamanitra dia misy zavatra ao ambadika. Nanao an'izany any Adama sy Eva izy hoe raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny. Sarotra anie zany mandao an-dada sy neny le nitaiza nitondra fitobolana amboaka izany. Le nampianatra hitanareo nanao tsenjery ohatr'izany dia tonga ianao zany na dia nahitan'le olontiana fa nibaikin'Andriamanitra hoe tsy miala amin'ny ray aman-dreninao ianao vao dia mitambatra amin'ny vatinao ho nofo ray nareo roa. Fa rehefa avy eo nareo tena hanao zavatra grandiose hiteraka. Tsy tanteraka mihitsy le fiterahana raha tsy misy an'izay dingan'izay. Dia eto indray Abrahama zany nitenentsika hoe matoa Andriamanitra tsy hoe mila voatsiaro izy ilao io le zavatra niarinao sy nipetrahanao ny repéranao sy ny fahalalanao rehetrarehetra io, fa mandehana ianao ary ny zavatra teneniko anao tsy mbola fantatrao, tsy filambaniny sanatria fa teanao zavatra mahagaga izy. Dia hitantsika eo ny tantarany fa vokatry ny fanekeny Abrahama no mahatonga antsika eto. Raha Abrahama teny zaloha za tsy hiala amin'ny zone de confort, za mantsy filaza amin'izao. Tsy hiala amin'ny zone de confort, ahoana ny ialako amin'izao 5 taona fidy. Asianao hiova toerana. Dia nefa tsy toerana ihany eto fa zavatra betsaka koa ny ialany Abrahama, sécurité, repère, son système. Efa misy raha mipetrapetraka taona nandritra ny taona maro. Dia ho avy ny taona hoe miala. Il y a des moments où Dieu nous demande, il ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande de bouger, de quitter. Et dans la Bible, les grandes histoires commencent rarement par une explication complète de Dieu. Asio kono zavako aminao dia avy anao vao mandeha. Tena tsisy an'izany amin'ny soratra masina. Fa miteny izy. Et dans le livre de la Genèse que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Dieu ne donne pas la carte, il ne donne pas un GPS, un Waze, il donne une direction. Je te montrerai. Et c'est là que tout commence. Rehefa manaiky an'izay le olona. Jerentsika i Abrahama manoloana an'izany, kanesany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia tsy izay fotsiny fa misy fitahiana mifamatotra amin'io, ataoko firenena lehibe ianao. Fieritreretra ihany zany ho tonga firenena lehibe ve nefa ny zavatra mba natsangana aza ialana. Hitahy ianao aho ka ampalaza ny anaranao. Anjary fitahiana ho an'ny hafa ianao. Ho tahiko azy izay mitahanao. Manoloana an'izany Abrahama dia nandeha arak'izay nolazain'ny tompo. Tsy haiko ny any am-baibolinareo fa ny nahy ato izay 9:4 dia nandeha arak'izay nolazain'ny tompo i Abrahama, ary tsy izy rery fa noentiny koa ny taizany dia lota. Ary tokony ho 570 taona i Abrahama. Raha teto i Abrahama dia amin'ny voalohany taona izy le arabainy ety amin'ny laona ety mena valopy. Azonareo fa nandeha izy.
zay raha mipetraka eo amin'ny toerantsika hoe aka segondra ray fotsiny tsika dia hoe 5 taona dia efa namorona zavatra be dehibe dia efa ao an-trano na mikipy ara dia efa fantatro hoe etsy ny fandriana, etsy ny armoire, etsy ny frigo, atsy ny tohatra, etsy ny interrupteur. Efa fantatro daholo ny voisin rehetrarehetra raha hividy kafe dia atsy amin'ny rasoa, raha hividy an'izao ary raha simba ny fiarako dia efa fantatro ny garage alehako sy ny rehetrarehetra. Ohatr'izany tsika efa tena hoe tout est établi. Dia tonga ny teny miala. Wow! Fa i Abrahama nandeha araka izay nilazainy tompo. Nefa tsisy filazana meloa hoe zao sy zao nanjoanao. Dia tsy izy rery fa nampidiriny tao ny ankonany. Zanany mbola tsy nanan-janaka izy fa io ny zanany zanadralahany zany i Lota. Eo ambany koa dia nalainy koa madama Sara vadiny sy Lota zanadralahany dia noentiny. Tena hoe tsiny igokany zany satria izy efa mahafantatra misy fandresendahatra hoe io Andriamanitra io tsy mba diso, io Andriamanitra io tsy mba mila voatsiary, io Andriamanitra io rehefa miteny dia tsy hoe ianao no matiadoka na izy mahazo tombony fa isika no mahazo tombony ary izy koa mahazo tombony. Gagnant amin'Andriamanitra. Dia tsy tiany ho azy rery zany, fantany fa hoe ahita zavatra mbola tsy fahita izy, fa raha mijanona eo amin'ny toerana io izy dia lefa hita eo ihany ny eo. On rebelote le teo ihany natao. Dia mividy kafe dia ao amin'ny rahabe, raha amin'ny rasora raha ny fividianana kafe, raha ana dia manao fiara dia ary dia izay dia monotonie. C'est toujours la même chose. Mais Dieu, il voit autrement, il veut quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Dia Abrahama igokan'izay izy, ary zay no kotapasan'Andriamanitra azy hoe miala amin'io ianao fa raha eo foana ianao dia nefa eo ihany no eo. Ohatran'izany na mitokantrano c'est toujours la même chanson dia farany korotana lisika ny eo ihany ary no ataoko. Ohatran'izany ny amin'ny fiangonana, ohatran'izany ny amin'ny firenena, tsisy zavatra original tsony dia mona aminaina mazava ho azy. Tsy hoe ovana le olona na ovana le vady fa io eto tsisy ovana mihitsy, ovany Lota, ovany Sara. Dia sambatra rehefa avy eo fa miala amin'ilay zone de confort. Dia zay le izy zany dia c'est là que ça commence. Quitter, ce n'est pas seulement changer de lieu, c'est changer de confiance. Mais aiza no ametrahako ny fitokisako? Où est-ce que je place ma confiance? Dans les choses matérielles ou dans celui qui m'appelle, qui me donne des promesses originales? Abraham devait quitter sa sécurité, ses repères, son système. Il quitte le visible pour entrer dans l'invisible. Zay no itaomanantsika rehetrarehetra hoe raha te hanandrana zany tsika, te higoka zany hoe zavatra tian'Andriamanitra ampanantenany fiangonana sika tsirairay zany dia mila miala isika. Zay le miala voalohany. Raha mbola misy toeranao, misy fomba fanaontsika eo, za tsy malala zay ataonao any, zay toerana misy anao any, fa mety tsy eo ny toeranao. Dia raha mbola mijana eo nefa dia tsy higokan'izany fahasambarana tahaka ny natao azony Abrahama zany mihitsy. Dia tonga mipaka amintsika io teny hoe miala amin'io e. Misy fomba ao mety tsy mety. Misy antoka ao eritreretintsika io no antoka nefa tsy io no antoka. Indrindrandrindra amin'izao tontolo miovaova izao. Be dia be araka ny salamy teo hoe ny tsisy mpanjaka voavonjiny miaramilany. Tsisy mpitondra voavonjiny sovaly, mpanjaka be dia be misy olona mametraka ny fitokisany amin'ireny hoe mpitondra namana, fikambanana, mihodiny ireny dia vita teo ny aminy. Dia eto ny takian'Andriamanitra, ny angatahan'Andriamanitra. Dia izao ny ialantsika, qu'on quitte le visible pour entrer dans l'invisible. Et ce n'est pas du tout confortable au départ. Dia zay koa natsony Paoly apôstôly amin'ny Timoty. Ny fandraisan'ireo teny anankitelo ireo rehefa nitarity ny fanahy masina nandinika azy dia tena mandeha amin'io daholo hoe miala mandrosoa tongava ho. Fa ny fiseho ny samihafa ny an'ny Abrahama zay. Dia raha mipetraka amin'ny toeran'ny Abrahama tsika dia mety hialai-panahy hoe tena janona ka.
fa ny hitamany fanahy masina antsika ny ten'Andriamanitra antsika dia hoe jerevo hoe aiza no ametrahantsika ny fitokisana, toerana, sécurité, repère, système, etc. Sa ve ilay Andriamanitra. Dia eto indray Paoly apôstôly ho an'ny tanora mpitondra fivavahana anankiray izay pasteura ny fiangonana tany Efesosy, Timoty, tsy fantatra ny fotoana ny ny filaza rehetrarehetra dia tanora izy dia zao ny teny hoe aza menatra ho vavolombelon'ny filazantsara ianao. Antsoina koa izy ho menatra satria izy mitory ny filazantsara zay noraisiny avy amin'ny Paoly apôstôly, nefa Paoly apôstôly gadra. Dia eo anatrehan'ny fiarahamonina aiza koa izay mahafilazantsara an'izany filazantsara zany ny olona nampome anao an'izany filazantsara zany raha ny amponja. Dia miteraka fahamenarana zany, miteraka tahotra zany satria mety hoe raha sanatria kay Paoly lay niteraka azy ara-panaza voafatotra noho n'izany filazantsara zany, izy tsy ho tratran'izany koa. Na koa eo amin'ny fitondram-piangonana indrindrandrindra raha mbola tanora za dia miaina an'izany ary mbola miaina an'izany dia ianao tsy manana traikefa zany dia misy olona efa tena manana expérience be dia tsy zany no izy, tsy zany no fanao teo, zao no izy, zao no teo dia matahotra ianao dia ny zavatra andrasanao dia mitady fankatoavana avy any amin'ny olona efa miteny mety ny ataonao. Ary ny tanora rehetrarehetra tratran'izany isaky manao zavatra dia nety ve nataoko sa tsy natao, mila an'izay. Et là, l'apôtre Paul dit aussi à Timothée, dans la lecture, deuxième lecture que nous avons lue tout à l'heure, 2 Timothée 1:8, « N'aie pas honte, prends part à la souffrance pour l'Évangile. » Il dit autrement, quitte la peur, quitte la honte. Ne reste pas dans cette honte-là, parce que cette honte-là va t'enfermer, cette peur-là va t'enchaîner. Tu ne peux rien faire si tu restes dans cet état-là. Quitte la recherche d'approbation. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas à partager. Tu as aussi quelque chose à partager. Parce que le Saint-Esprit étant là, nous avons un esprit de... Nous avons un esprit de... C'est-à-dire que... ary aza menatra ao vavolombelon'ny filazantsara zany. Dia ny feny raha zay vaky teny roa zay fotsiny jerentsika dia zao hoe ny finoana dia manomboka amin'ny fialana amin'ny toe-javatra anankiray. La foi commence par un renoncement comme Abraham et comme Timothée. Et amin'izao alahady zay natokany fiangonana amorina fanomezana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra, maly dia niresaka hoe église missionnelle, fiangonana missionaly izay tsy izy ny mamorona ny missionany fa mandova izany missionany avy amin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra mihitsy no missionnel. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est missionnel, c'est-à-dire qu'il s'envoie. Ianao Jesosy irahako ianao mamonjy ny zanak'olombelona dia nandeha izy. Tsy zahatra izy ny namorona an'izany fa ahoaniny zany vokatry ny fitiavany zany dia miparitaka any manodidina. Dia tonga ny fotoana indray eo amin'ny fiangonantsika zany ny famorina, fanomezana, famorim-bola amin'izany hoe fanohanana ny asan'Andriamanitra izany dia le hoe miala amin'ilay zone de confort koa mampatahotra. Satria tsika te hametraka foana zany ary za voalohany raha vao manome ho an'ny fiangonana zany dia inona sisa no mijanona amiko dia matahotra tsy hanome satria hoe raha alaiko tia ohatran'ny Abrahama hoe raha miala eto raha tsy manao raha ataoko an'izao zany tia ho an'Andriamanitra dia inona tsony ny amiko. Sange mahatonga ny olona be dehibe eo amin'ny asan'Andriamanitra tsy manao izy satria tena raha hanomezako ny fiangonako ny ohatr'izao inona tsony zany no amiko. Aiza ny ofatrano raha mpanofatrano, aiza ny zao raha manao tompotrano, aiza ny fiara, aiza ny zao dia voafatotra n'izany. Et voilà, la foi commence par un renoncement. Et dans un culte d'appel aux dons comme nous avons aujourd'hui, cela nous parle. Quitter, c'est aussi renoncer à la mentalité du manque,
Nge mahatonga antsika tsy amme tsy hoe amin'ny fiangonana ihany fa na amin'ny havana na amin'ny zavatra asa matahotra tsika hoe sao dia tsisy tsony rapitso zay le fanahiny zay. Quitter, c'est renoncer à la mentalité du manque, c'est abandonner la peur de ne pas avoir assez. Sao de raha vao manao an'io dia inona tsony zany ny amin'izao son'izao. C'est dire ma sécurité n'est pas dans ce que je garde, mais dans celui qui promet. Zay zany ny vaovao mahafaly. Ny antoka dia tsy eo amin'ny zavatra angonitsika fa ny antoka dia le Andriamanitra no miteny hoe mandehana fa ho atoroko anao zavatra mbola tsy hitany masonao. Dia raha mijanona fotsiny tsika zay janona eto soa i Abrahama fa tsy nanao an'izany. Za hijanona amin'ny enatra sy ny tahotra tsy nanao an'izany Timoty raha zany tsy tonga taty amintsika ny filazantsara fa izy ireo dia samy niala tamin'izay toerana mety namatotra azy zay. Mety io toerana io ny ilaina teo aloha fa efa miova saison, il change une nouvelle saison. Efa ampy zay nijanonana teo amin'ny rainao sy ny dadanao zay fa ankehitriny je te montre quelque chose d'original dia lasa na i Abrahama na Timoty. Zay le izy zany. Notre sécurité n'est pas dans ce que nous gardons, dans ce que nous encaissons, mais dans celui qui promet. Le Andriamanitra miteny hoe mandehana fa asehoko anao. Makanesana amin'ny tany zay asehoko anao dia zay ny antoko zay tenin'Andriamanitra zay. Zay tsy mazava a priori tsisy mihitsy antoka hoe aiza zany tompo zany mba asehoenay aloha mba meo chiffre kely aloha zay. Fa tena hoe fatokisana tanteraka. Dia voilà ny vaovao makany. Fa io le fialana io koa nefa satria raha mijanona eo amin'ny fialana eo dia miala dia ho aiza. Fa zay le mitondra amin'le faharoa hoe mandrosoa, quitter et marcher. Quitter n'est pas qu'un début, mais on ne quitte pas pour rester figé. Tsy hoe miala amin'ny toerana anankiray dia andeha hijanona amin'ny toerana anankiray, mais on quitte pour marcher. Dia zay ce qui nous amène au deuxième point hoe miala dia mandrosoa. Dia ny filazantsara teo no manampy antsika atakatra an'izay hevitra zay. Filazantsara ny Matthieu 7:20 raisiko ny apahany satria ny ora sy ny fotoana mandefa ny mba iangaviako dia ny amakinareo azy any an-trano. Nalainy Jesosy herinandro taorianan'le zavatra niseho teo aloha zany dia nalainy Jesosy reo mpianany mirahalahy zany Petera, Jakoba, Joany dia Jaona. Dia noentsiny ny tokana teny an-tendrombohitra. Eto zany natsony ireo misy toerana ny antsony azy dia noentiny andeha androso marché. Tsy hoe miala tamin'ny toerana ray izy dia nijanona anina fa hoentiny ary izy mitondra azy ireo mitovitovy amin'ireo zao mety hoe zay ve mba efa mba miaraka amin'ny mpianatra 12 eto dia hosotominao zay telo mirahalahy dia hoentinao any an-tendrombohitra. Mety misy fanontaniana be dehibe dia ahoana zany tendrombohitra zany manana chaussure de marche ve zay manana kanina tsy mangatsiaka ve ohatra be dehibe ny fanontaniana mety iseho. Afaka mety dia ahoana izy eto sao dia mangatsiaka any sao dia misy biby any sao dia misy ohatran'izao fa nalainy Jesosy izy miala dia andaontsika ho any an-tendrombohitra fa hoe c'est dynamique là. Dia miakatra noentiny Jesosy tany an-tendrombohitra izy dia tsy tahaka ny Abrahama koa izy hoe mila vana izy tsy niteny mihitsy hoe anaovako an'izao nareo fa maneke fotsiny hoentiko. Dia ireo Petera zany olona mafana fo be zany hitanareo ny sofiny malikoara ny tapahany. Jakoba sy Jaona ireo zavatra enjana be ireo fa nanaiky koa izy telo lahy. Dia rehefa noentiny Jesosy any an-tendrombohitra izy dia tiany aseho zavatra mbola tsy fahitan'izaniza teto tany. Ary tsy hoe mbola fahitany fa c'est l'avant-goût de la résurrection. Dia ireo ny fidiny manokana mba hahitan'izany hoe inona zany atao hoe fitsanganany tena maty zany.
Ils ont choisi ces 3 disciples-là par anticipation pour qu'ils voient qu'est-ce que c'est la résurrection. Dia raha nyteo izy aloha moa zay Jesosy hipetrapetraka anao siesta, tsy haiko zay mety hietreriny tao fa zany mi-extrapolé. Dia tsy nahita izy. Fa nandeha izy telo lahy zany miala teo amin'ny toerana dia nandeha ho any tendrombohitra avo anankiray. Le eto dia hoe raha any amin'ny vaky-tena dia tendrombohitra tsy hoe tendrombohitra kely ohatran'ny tendrombohitra la Sainte Victoire akaiky eo ary zay indray mandeha hatramin'izay nahatongavako taty Frantsa mba nakao. Fa ty hoe tendrombohitra avo, zany hoe tena mila effort kely zany. Mety nitokana nakeny tendrombohitra avo anankiray. Dia mety neny ve ovizaniny ve? Tsia. Niova tare izy. Ary rehefa niova tare izy teo anatrehan'ireo telo reo zany tena mifidiny ohatra antsika zao ny ireo olona. Misy 7 milliards d'individus dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais Dieu nous met à part dans cette église pour que nous puissions goûter ce que c'est l'avant-goût du royaume de Dieu. Dia eto zany dia niova tare teo anatrehan'izy telo lahy izy ireo. Nampirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany ary tonga fotsy tahaka ny hazavana ny fitafiny. Zavatra manjelatselatra, c'est du jamais vu, quelque chose d'original no manana an'ireo telo lahy ireo. Dia arindro hitan'izy telo lahy Mosesy, Élie niresaka tamin'i Jesosy. Mieritreritra hoe sao dia hallucination zany, zany hoe hitany reto telo lahy reto zany le passé, le présent, le futur. En dehors du temps. Ça, ce qu'on appelle, il l'amène dans l'intemporalité en termes théologiques. Hitany hoe Abraham raha nanolotra fanatitra le zanak'ondry dia efa nahitany Jesosy par anticipation izy arivo taona lasa. Dia faly Abraham nefa Abraham mbola tarihany taona tary. Zany hoe Dieu il nous sort dans le temps. Waouh! Dia reto zany tena nahita ny zavatra efa lasa tany sy ny zavatra ankehitrio ary zavatra ho avy. C'est ça la vie éternelle. Dia reto efa nigokan'izany. Tena nigokan'izany izy. Dia rehefa nigokan'izany izy zavatra tsy fahitako. Dia inona? Trobaka tamin'ny tany izy rehefa avy eo, hitantsika rehefa avy eo. Dia taitra reto dia hoe Petera taminy, Tompo, tsara ho antsika ny mitoetra eto. Lui, il veut toujours rester. Le tenin'Andriamanitra amiteny hoe miala. Ny olombelona dia zay raha vao misy confort dia nijanona eo amin'iny confort iny zay no ataony. Dia Petera ohatra antsika raha zany teo dia ohatra amin'ny Petera nataoko raha ianao tsy haiko. Hoe misy zone de confort kely dia petraha eo petraka tsara. Dia zay ny proposition, zay ny toreviny dia Petera niteny tamin'i Jesosy, Tompo, tsara ho antsika mitoetra eto. Il est bon que nous restions là. Alors que l'appel, c'est de quitter et marcher. Dia raha sitraka ao, izy moa tsy mibaiko fa proposition. Raha sitraka ao dia tsara tsika mitetra eto. Dia anao lay telo. Lay zany dia hipetrahana, atoriana, campement, campine. Ny ray ho anao, ny ray ho an'i Mosesy, ny anankiray ho an'i Élie. Tia no conserveny eo zay zavatra zay hoe eo dia tsara na tia tendrombohitra éternellement. Ce qu'on veut dans la vie, on reste là, sécurisé, tout, on ne bouge plus. Raha mbola niteny an'izay Petera dia nisy rahona mazava nanarona azy rehetra ary n'izao nisy feo avy tany amin'ny rahona nanao hoe ity no zanako, ilay malalako, izy no sitrako, eno izy. Eno ny nandrehan'izany ireo mpianatra telo tonga dia natahotra mafy ka lavaka nikohoka tamin'ny tany fa nanatona i Jesosy. Hitanao eo indray Jesosy zany rehetra tsy le te hijanona dia Jesosy manatona dia nanoina azy dia niteny hoe miarena. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Tsika indraindray misy sahatra hitanonantsika izay fantatro ny tompo. Ary izay koa indraindray amin'ny namantsika na vady na mpiara-mivavaka ny ohatran'izany ka mivoaka any amin'le tsy tokony toerana ilay olona dia aza be desina fa ampatsihy hoe tsy eo ny toeranao. Fa ny tompo mahalala azy. Dia miarena aok'izay nitahotra. Dia niandrandry izy telo lahy. Ka tsy nahita olona fa Jesosy rery ihany zay mahatonga ny protestanta sy amin'ny firahantsika 420 sy 900 hoe Jesosy rery ihany filazantsara roa. Vita ny andro Mosesy sy ny andro Elia fa Jesosy no le fiainana.
dia tamin'izay izy ireo dia nidina teny an-tendrombohitra. Hitanao misy miala ndray, miala amin'ny toerana izay nisy azy, ary nylazainy Jesosy hoe aza milazalaza na amin'izy aloha zany fahitan'izany sy anavangole izy fa andraso fa nareo nomeko an'izay occasion opportunité nitsongaina tao anatin'ny maro. Rehefa tsapatsika zany isika fiangonana, isika kristianina, raha ohatra isika manolo tena ao amin'ny asan'Andriamanitra, dekona, mpiandry, loholona sy any commission rehetrarehetra any, ka raisitsika amin'izany hoe notsongain'Andriamanitra tsika hanao an'iny ohatra ny Petera sy Jaona sy Jakoba, mba tian'Andriamanitra ahita ny fahasoavany izay ny rehetrarehetra tsy mahita azy. Ary raha ohatra isika manao any asan'Andriamanitra ka tsy animéany zany hoe za tiany ka miaina zavatra tena hoe des choses qu'on n'a jamais vues, dia matiatoka fa lasa vesatra io asa fanompony io. Dia izy telo lahy ireo tsy tena wao, fa tsy midika akory zany hoe tonga amin'ny fiainana mandrakizay izy, fa nisy fatatsika Petera ny anisany nandahan'i Jesosy ny telo, fa nanampy azy zany rehetrarehetra zany iverenana ao amin'ny tompo rehefa nisy fotoana mety nahalavo azy. Dia izay zany zareo no tena vaovao mahafaly eto. Là, la suite, la foi, le deuxième point, c'est marcher, c'est la foi est un mouvement. Et l'histoire que j'ai racontée à Malaga, c'est Jésus qui amène les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et ils quittent la plaine et ils montent. Donc il y a ce mouvement, cette dynamique-là. Et là, ils voient la gloire par anticipation. Le visage de Jésus resplendit, la voix du Père se fait entendre. Et la montagne change leur vision. Mais ce qu'il faut remarquer, ils ont dû marcher avant de voir. Raha ohatra k'izy nijanona teo amin'ny toerany fotsiny dia tsy nahita an'io zavatra efa nomanin'Andriamanitra, nomanin' Jesosy ho hitan'io. Tsy nahare le feon'Andriamanitra izy hoe ity Jesosy ity. Ny olona mbola be dia be, ny olona mbola mosesy, na Joana mpanao batisa ary mbola naniraka hoe ianao ve le andrasana sa mbola ho avy, fa reto efa nahalala hoe ity zany no le teny fiainana. Dia mivoasoratra ao amin'ny fanekempontsika reo ny tenindreo hoe zahay efa nahita ny Messie zahay. Voilà, ils ont dû monter avant d'entendre. Et la révélation suit l'obéissance. Et Pierre est bouleversé. Et dans ce bouleversement, il fait comme chacun de nous le fait, moi en premier, dressons 3 tentes. Restons ici, restons dans cette zone de confort. On veut s'installer dans le moment, mais Jésus, lui, il redescend parce que la foi n'est pas une installation. La foi, c'est un changement continu. Raha vao ny finoana zany no mitaona antsika hoe hijanona amina point anankiray. Dia izay asika zahay efa 4 taona ny teo hoe dadabe anay pasteur zay nitazana tamin'izay ohatr'izao dia efa ampy zay, on a tout vu. Non, la foi c'est un mouvement continu. Et dans le contexte de donner, don, appel au don aussi, le don, donner ou don, c'est marcher aussi, c'est refuser l'immobilité, c'est-à-dire je participe à quelque chose de plus grand que moi. Voilà le message d'aujourd'hui. Abraham marche sans Waze GPS. Les disciples montent sans savoir ce qu'ils vont voir. Timothée avance malgré la pression sociale. Tout ça pour nous dire que la foi ne stagne pas. Elle avance et quand on marche avec Dieu, quelque chose se produit et on ne reste pas les mêmes. On devient bénédiction pour les autres. Ça, on devient Tungaou, Abraham, Ratsananaki Abraham, Tstetsik. I Abraham, avy amin'ny Abraham ny tahina ny firenena rehetra, avy amin'ny taranaki Abraham ny Messie. Zany Timothée tanora kely nrotsaka teo amin'ny asan'Andriamanitra zany no nikasika fon'olona maro. Tonga avy any amintsika avy any Madagasikara any amin'ny 12 kilometra any ny filazantsara satria misy an'izany atao hoe Timothée zany nirotsaka tsy menatra, tsy natahotra tamin'ny filazantsara, fitoriana ny filazantsara. Atsika indray zao eto amintsika ny baolina hoe miandry atsika koa ny tompo.
tsika koa fitaovana fantsina lehibe ampiasan'Andriamanitra mba ho fitahiana ny firenena rehetra, fitahiana ny ty quartier misy antsika ty, fitahiana ny tontolo manodidina antsika, fitahiana ny malagasy rehetra zay manaraka antsika na ety na amin'ny aina aman-jery. Resy lahatra hoe reo fiangonan'ireo reo kristianina ao FPMA ex-mars reo dia nanehoan'Andriamanitra zavatra mbola tsy hitan'ny olona hafa. Ary zay mahagaga ny olona comment ça se fait que vous, on ne sait pas. C'est le Seigneur qui a choisi ainsi. Donc la bénédiction n'est pas un point d'arrivée, c'est une mission. Comme Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour tout le monde. Et Dieu ne bénit pas Abraham pour qu'il garde, qu'il il emmagasine, il stocke, un stock option. Il le bénit pour qu'il devienne bénédiction pour les autres. Et la bénédiction n'est pas un coffre-fort. La bénédiction, c'est un canal où on peut transmettre aussi toutes les bonnes choses que nous avons reçues de Dieu. Et je termine par cette citation que j'adore. Tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et nous ne sommes rien sans Dieu. Il est le centre de notre existence. Voilà, chers amis, le message d'aujourd'hui. Miantso atsika ny tompo mahatonga atsika teto dia satria nisy olona talohantsika koa nandray zany finoana, nandray zany antso teo anatrehan'Andriamanitra zany. Dia izay ny zavatra anetanana atsika amin'izao alahady anokanantsika fanomezana ho an'ny fiangonana izao. Donner, ce n'est pas financer une structure, c'est entrer dans un dessein, dans un devenir. Quand je donne, je participe à l'annonce de l'Évangile. Je soutiens la mission de notre Église. Je permets l'accompagnement. Je rends possible ce que seul je ne pourrais pas accomplir. Voilà nos messages à Oztika à Niou. Si Abraham était resté à Ur, vous savez l'histoire. Si Pierre et Jacques et Jean avaient refusé de monter à la montagne, si Timothée avait choisi la peur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Notre foi existe parce que d'autres ont bougé, d'autres ont marché. Et c'est à notre tour aussi de transmettre ce flambeau. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
araka izany loahevitra hoe miala mandehana tongava ho zany dia hiaraka anonona ny fanekempinonina isika zay rahantsika tamin'ireo mpino marobe voarakitra amin'ny soratra masina nanao zany etsika zany miala mandroso mandeha ary tonga ho dia mpitsanganana no anambarantsika ny finoantsika iombonantsika ny finoana izy ireo zay nandeha tamin'ny finoana tokoa. raha vonintsika dia lasa zany tsika hoe isika mino satria ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra ntenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Finoana no nanolorany abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny anikaina. Finoana no nanondrany enoka tsy hiara-ny fahafatesana. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto azy. Finoana no nanamboarany ho asa amin'ny fiara amonjenany ankonany. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo no lovo dia niainga izy na dia tsy fantany aza izay alehany. Finoana no nandraisany Sara hery anananaka rehefa nitsahaja azy izy satria nataony fa mahatoky ilay efa manome ny teny fikasana. Finoana no nanolorany Abrahama nisaka ho ranozany-toetra izy. Finoana no nitsofany saka rana ny Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Finoana no nitsofany Jakoba rano ny zanaky Josefa roa lahy. Finoana no lazany Josefa ny fialany zanak'Israely rehefa ho faty izy ary nanafarany ny amin'ny taolany. Finoana no nany fiainany ray ny aman-dreny Mosesy azy 3 volana raha voateraka ary tsy natahorany didiny mpanjaka. Finoana no nandavany Mosesy tsy atao hoe zanaka vavin'ny Farao. Finoana no nandaozany Mosesy any Egipta ka tsy natahorany fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no tandremany Paska sy ny famafazany rà fandrao hamono izay lahy matoa rehetra ilay mpandringana. Finoana no tanany ranomasina mena toy ny mandia tany maina. Finoana no nampirodana ny mandany Jeriko rehefa nodidinina amin'ny fotoana. Finoana no tsy nahafaty ny Rahabajanga miaraka tamin'ireo tsipilo satria nandray ny mpisafy tany tamin'ny fivavahanana izy. Amen. Izao dia miroso amin'ny fanasan'ny tompo isika dia feon-java-maneno nataontsika ho fiomanana.
havana mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay mampiseho amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitanana le fahasoavany tsy takatry ny saina sady tsy hita pesipesenina. Fifaliana indray no ifanatrehantsika tava sy arahantsika mandray izany fanasana masina izany ary ny tompo no manasa antsika rehetra. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra izay vonona na viaiza toerana nisy avy ireo dia fifaliana ho an'ny fiangonana no mandray anareo raha mitondra taratasy fanamarinana ianareo na tsia dia aza misalasala. Misy taratasy voaray nefa dia vakina amintsika satria hitako fa eto izy ireo. Taratasy avy amin'ny fitandremana Lyon, FPMA Lyon. Fanamarinana izao Clément Rakoto mpitandrina eto amin'ny fiangonana protestanta malagasy aty andafy FPMA Tafo Lyon dia manamarina amin'ity fa ramatoa Léa Debian dia diakona mpandray ny fanasan'ny tompo ary isan'ny birao fiangonana eto amin'ny Tafo. Andriamatoa Alexandra Debian dia mpiandry diakona mpandray ny fanasan'ny tompo ary filohan'ny birao fiangonana eto amin'ny fitandremana. Izy mivady dia mikasa ny findramonina ary ho isan'ny mpiangona ao amin'ny FPMA Tafony Aix-Marseille. Omena azy ireo ity fanamarinana ity mba asehony amin'izay ilana azy natao teto Lyon androany alarobia 2 Janoary 2024. Izy ireo moa dia efa teto amintsika nandritry ny fotoana maro fa zao ny fotoana fandraisana dia zao koa no anehoantsika azy amin'ny fiangonana. Mino eo izy ireo dia raisintsika ampifaliana faly zay mandray anareo Andriamatoa sy ramatoa isany Léa Alexandra Debian. Ireo amin'ny sisin'ireo izy zareo akaiky mivaravaranareo an'izay tsy mahalala. Asa raha misy hafa koa fa raha misy hafa ka tsy mitondra taratasinareo dia fifaliana ho an'ny fiangonana no mandray anareo amin'izany. Ry havana ho aminareo aneny fiadanan'ny tompo aoka izara fiadanana sika amin'ny akavia sy ny akavanantsika. La paix soit avec vous, partageons la paix. Asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa tompo masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra fifalianay ny mitsokanao ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana sy ho amin'ny fiainana tonga lafatra. Ianao izay nanafaka anay tamin'ny fanandevozana mba hahafahanay manompo anao amin'ny kahalalahana sy amin'ny mpifaliana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no iarahanay ny feonay rehetra dia hoentinay mideranao miaraka amin'ireo anjely tsy omby alinalina ry andrenanaharinay na dia ambany aza izahay. Isika atsiaro ny nahatongavan'i Jesosy Kristy olombelona sy ny nijaliana ary avy eo angataka ny fanahy masina koa isika. Rainay any an-danitra indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny nahatongavan'ny zanakao olona, ny nijaliany sy ny nahafatesany, ny nitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Miandry sy ny talao ny fiverenana izay ary
ankehitrio taio ho tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Vavaka aminao koa izay Tompo mba hidino ny fanainao masina hiasa aminay tsirairay avy mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa ny amin'ny tena sy ny ranon'i Jesosy Kristy Tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Koa engane samy ho fenonao ny fanainao masina izay ka ho enika ny fahasoavana sy ny fitahianao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary ahoanina. Dia ho anao Andriamanitra ray sy toa amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Izao ny diakona dia andeha misy anao gel ho an'izay maniry anao izany mba ahafahantsika mandray mpilaminana mpitoniana dia avy eo ho avy koa ireo diakona hafa izarany tena sy ny rano Kristy mandritra izany dia nira voalahatra no ataontsika.
Samy nahazo avokoa ve tsika rehetra tompoko? Est-ce que tout le monde est servi? Raha izany ary dia raha hitsangantsika. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ary hoy izy tamin'ireo mpianany, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao vao fahatsiarovana ahy, na oviana no mihinana ianareo. Amen. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Amen. Fa tsika izay vao avy nyray latabatra tamin'ny tompo dia raiso ny teny ho fampahirezana. Tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Mandehana amin'ny fiadanana. Amen. 3:700 no anatazana ny kapoaka amin'izao. Raha ny fahalalako azy rakitra ray ihany, tsisy rakitra mifandraisana zao sa misy? Ay, misy ka, misy va. Zao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonantsika rehefa vita ny rakitra ho amin'ny fandraisana.
Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady voalohan'ny volana marsa izao. Faly marahaba ihany koa ireo izay rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny tambazotra tserasera. Ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay azy. Raha misy amintsika no sambany tonga mivavaketo dia iangaviana izy hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Si quelqu'un assiste à ce culte pour la première fois, nous vous invitons à vous lever pour que l'Église puisse vous saluer. Bonjour et bienvenue parmi nous à la FPMA Aix-Marseille. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Si vous êtes de passage ou si vous allez rester vivre à Marseille ou autour, n'hésitez pas à revenir à l'église. Il y aura toujours une place dédiée pour vous. N'hésitez pas, soyez bénis par notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Toy ny mahazatra dia hitantsika eo amin'ny fafana ireo fandaharam-potoana samihafa isan-karazany tsy ho tononona intsony entanina foana isika hanatrika azy ireny arak'izay tratrantsika. Manaraka izany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa soamatsara tamin'ny alahady heriny ny assemblée paroissiale antsika teto amin'ny FPMA Aix-Marseille. Vita soamatsara omaly ihany koa ny repenser la FPMA, isaorantsika an'Andriamanitra lehibe izany ary misaotra ihany koa ireo mpikarakara sy ny mpandray anjara rehetra tsy ankanavaka. Toy izao indray kosa ireo fandaharam-potoanantsika manaraka izay tsara ho tadidy. Araky ny efa nilazaina teto ary nampatsiahivina teo moa dia androany no anatanterantsika ny hetsika voalohany. Appel aux dons izany, isika rehetra no hiaraka hientana aneo ny finoantsika an'Andriamanitra izay mpiay antsika ary anome izay vokatry ny fontsika ho an'ny fampandehanana ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Manandanja avokoa ny fandraisana anjarantsika tsirairay avy. Ny tanjona hotratrarina moa araka ny efa nambara teto ny lanitsika tamin'ny assemblée générale dia 5 000 €. Noho izany dia anankiray ihany ny rakitra ataontsika an'io tsy misy zany ny rakitra trano araka ny mahazatra antsika fa tokana ny rakitra dia aterina ety aloha ireo diakona no mitarika antsika ny amin'izany. Manaraka izany dia ny 20 marsa amin'ny herin'ny androany izany dia misy ny jeûne et prière iarahantsika amin'ny FPMA rehetra ka ho tanterahana ho arian'ny fotoam-pivavahana. Ny alahady 15 marsa dia alahady ny fifoazana. Ny alahady 12 marsa kosa dia culte francophone no ho ataontsika eto am-piangonana. Vaovao avy eto an-toerana. Mitohy hatrany ny fitondrantsika-bavaka ny havantsika Sabina Rarindranto sy ireo mandalo tsy fahasalamana rehetra amin'ny cellule de prière isaky ny talata sy ny alakamisy. Amin'ny sabotsy ho avy izao 7 mars izany amin'ny 5:00 dia mikarakara scène ouverte eto am-piangonana ny sampana zava-maneno ka faly izy ireo manasa antsika ho tonga hanatrika izany fotoana izany. Hitantsika eo amin'ny fafana moa ny QR code ho fisoratana anarana. Vaovao 13e mada. Ny fotoana manaraka ho an'ny médico-social dia amin'ny sabotsy ho avy izao. Misy fanitsiana kely, misy dokotera ihany zany amin'ny sabotsy izao, tsy arak'izay voasoratra eo moa fa eo ihany ny dokoterantsika amin'ny sabotsy ka aza misalasala mamonjy izany fotoana izany ho an'izay mila izany. Mitohy hatrany ireo fanatanjahantena, aza misalasala ihany koa manantona ny mpiandraikitra akaiky atsika raha misy ny fanontaniana manditikidika atsika. Ny banque alimentaire dia misokatra trano ho an'ireo izay rehetra mila izany. Afaka manantona ny tompon'andraikitra izay akaiky atsika ihany koa isika ary raisina tanandroa ireo izay maniry hanohana izany banque alimentaire izany. Vaovao avy amin'ny faritany. Manentana antsika trano ny andeha amin'ny Zaikabe Grand Sud izay atao ny 28 sy 29 mars any Sainte-Tulle.
Araky ny efa nambara teto tamin'ny heriny moa dia manome 20 euro isan'olona ny fiangonana anampiana ireo izay rehetra maniry anatrika anjaika be. Izany natao dia mba ahafahantsika ho tonga maro amin'ny fionana izay natao ampitombo atsika. Ampatsiahivina fa azo atao ihany koa no mandoindro ny saran'ny zaika raha pitso amin'ny 7 alina moa ny farafisoratana anarana ka dia aza misalasala manantona ny tatsinivo amin'izany. Toy izao ny rakitra voangontsika tamin'ny alahady. Rakitra voalohany 382 euro 40 centimes, rakitra faharoa 318 70 centimes izay mitotaly 701 euro 10 centimes, ary nisy ny rakitra nanampiana ireo izay avantsika traboina any Madagasikara noho ny fandalovan'ny cyclone mitotaly 727 euro 80 centimes. Ao aorian'ny filazandrara moa dia misy andray fitenenana eto ny rina anao tatitra fohy amintsika momba ny exercice d'évacuation izay natao tamin'ny tapabolana lasa izay indray ary ny vaovao eto amin'ny fitandremantsika aoka itsika samy atsaro azy ireny ambavaka eo an'Andriamanitra irery ihany any amin'ny voninahitra. Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur. Je vous fais un petit rendu en fait de l'exercice d'évacuation incendie que nous avons effectué il y a 2 semaines de cela. Donc déjà, vous remercier déjà à toute l'Église pour avoir organisé cet exercice qui est très important dans le cadre d'un établissement recevant du public. C'est une obligation en fait qu'on doit effectuer tous les ans. Donc le constat c'est que déjà c'est très positif, l'exercice dans l'ensemble s'est très bien déroulé, dans le calme, sans précipitation, mais aussi avec une grande efficacité parce que l'évacuation s'est effectuée en 5 minutes entre le moment où on a déclenché l'alarme et le moment où on s'est retrouvé au point de rassemblement. Il reste aussi des points d'amélioration, par exemple le comptage des personnes présentes, parce que quand on évacue, il faut absolument savoir que tout le monde soit évacué en sécurité. Aussi, donc, les points d'amélioration sont les formations des diacres, parce que l'événement peut se subvenir à tout instant, et les diacres, ainsi que l'équipe, bien sûr, de secouristes, soient toujours prêts à tout moment. Voilà, donc notre Église progresse dans tout domaine. Merci au Seigneur pour cela. Merci. Iaraka hivavaka isika. Sotranao izahay Tompo fa tonga hatramin'izao trano masina izao indray. Anao Tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo any, koa ampianaro izahay mba hahay hanolotra tena ho anao. Homeo anay ny fo matoky ny fitondranao izay hazonay mafohy vola aman-karena sy fotoana ary hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny visy ho ianao, ka mangatah amin'ny tompo ny vokatra, koa dia mangataka aminao izahay mba hanirahanao mpanompo sahaza ho an'ny fiangonana, mba tahiry ny ezaka ataon'ny fiangonana mandra-piavianao ambony-boninahitra. Amen. Amen.
Izao dia miantso ny komitin'ny tafo isika miakatra ty anoloana ary miantso ihany koa ny fianakaviana Rojovola sy sitraka Arioly Rafanarary. Hoy ny teny eo amin'ny salamo izay indramitsika hoe indro lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro, tamby ny ateraky ny kibo, tahaka ny zanatsipika eo an-tanany mahery, ny zanaky ny fahatalorana. Sambatra izay mameno ny tranonjanatsipika amin'ireny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny vavalo eo am-bavahady. Koa sitraka Rojovola Ioly tonga soa tamin'ny 12 volana Novambra i Meva, dia zao moa no fotoana atongavanareo eto, ahitana ianareo koa dia faly ny fiangonana Ray Manontolo miarabanareo efa mianaka tonga soa eto, miarabanareo ihany koa tonga soa i Meva, zanaky ny fiangonana FP Max Marseille, dia faly izahay mandray anareo, dia metsika tehaka mafy be izy efa mianaka. Taitry Meva. Eny tsara zany le tehakitsika maneho ny hafaliantsika menakavy, ka dia misaotra ny tompontsika noho izao fahasoavana izao. Dia misy ropatsy avy amin'ny fianakaviana jus de crevette iny, ropatsy atolotry ny fiangonana ho anareo. Manaraka izany izay tsy kely indrindra fa tena zava-dehibe dia ny mpitandrina hitondram-bavaka ho anareo efa mianaka. Vavaka arsika ravo ny fonay tompo satria ianao Andriamanitra dia manome zavatsoa anay hiatrany ary fahasoavana tovositsiritra nomenao mitombondray ny zanaky ny fiangonana ary ianao no ametrahanay zany zanaky ny fiangonana zany amin'ny fitaizana amin'ny fitombony mba hitomba amin'ny fahendrena sy ny fahalalana anao izy ary indray mandreny koa ianao hanampy azy ireo ny amin'ny fitaizana araky ny fomba kristianina, dia ny fahasoavanao izay mihoatra ny fahalalan'olombelona rehetra no momba anay hatrizao ka ho mandrakizay miaro ny sainay sy ny hevitra amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia marorotaiza tompoko dia ho salama tsara. Afaka mipetraka isika. Zao atsika dia tonga amin'ny fotoana anolorantsika ny rakom-pisaorana izay efa nolazaina tamintsika teo. Ity amin'ny laona zany no anolorana izany ho an'izay manao chèque sy espèce, dia misy koa ny virement sy ny carte bancaire. Mira voalahatra no ataontsika.
antsika hanolotra andravitsona. Petraka ny fiangonana zao dia marana ny fotoantsika amin'ny alalan'ny vavaka fangatahana sy ny afatra aron-tsodrano. Mbola ihany vavaka sika feno fifaliana ny foam-pananay ry Andriamanitra rainay tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay noho ny amin'ity fotoana androany ity izay nomenao anay. Tompo-pahasoavana ho anay tokoa izany tompo, mbola nahafahanay ny dera nankalaza ny anaranao na ray ny teninao ary voavela heloka koa tamin'ny teny famelan-keloka izay nitononona taminay. Mbola afaka ihany koa tompo ny ray latabatra taminao Jesosy Kristy. Izany no asainay manatona ny sera fiandriananao amin'ny mpahasaina amin'izao ora sy fotoana izao, mitondra ny etaetanay tsirairay avy eo aminao Jesosy Kristy. Betsaka ny asa notononona taminay teo tompo, na ny asa eto an-toerana izany ary indrindrindra koa ny asa any ivelany izay andreketany FPMA ray manontolo. Mivavaka izay ankehitriny mba ianao no anentana ny fon'ny olonao izay manaiky ho ampiasainao tompo amin'ny zavatra maro izay tianao hiantsona ny olonao tsirairay avy. Koa dia mangataka aminao izay asa mahery amin'ny olona tsirairay avy mba hanana fanahy mazoto ay anome ampandrosoana ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mivavaka izahay tompo ho an'ny ireo izay tsy vavaka manatrika amin'izao fotoana izao kanefa inonay fa nanatrika azy ireny tamin'ny fomba maro samihafa ianao, mba ianao koa ny bitsika sy ampahery azy ireny amin'ny alalan'ny teninao ary tsy afoy na hasaraka azy koa amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Ho an'ireo izay mety mandalo olana na fahasahiranana tompo na inona iantsona izany olana izany, dia ianao ny malala izay hevitra hiaverana ny tsirairay avy dia hevitra tonga fiadanana ho ianao fa tsy loza. Vavaka aminao manokana izay ho an'ny vina ny mpitandrina izay voanodiniana teto omaly Jesosy, ny ampandrosoana ny fanjakanao amin'ny toerana rehetra izay mbola tsy manana izany mpitandrina izany. Aoka tsy ny haben'ny olana tompo no hojerenay, fa ianao no ampitombo ny finoana ty anatinay izay eny fa na dia tahaka ny voatsinampi araho ianao dia afindra tendrombohitra izahay. Koa ampitomboy ny finoanay ianao Jesosy Kristy, finoana ahafahanay mankatoanao, ahafahanay manome ho fampandrosoana ny asanao. Izany no angatahanay ankehitriny. Ampitomboy amin'izany finoana izany izay Jesosy, ahafahanay manaraka anao na izanaiza lalana tianao hitondrananay, na izanaiza tompo hanaiky ianao. Matsiaro ny firenena izay miavinay koa izay ankehitriny izay azo lazaina tompo fa mbola mandalo fotoan-tsarotra nefa inonay fa efa anao ny taninay ary mbola ho anao tompo izany mivavaka ankehitriny mba ho anjakanao hialana amin'ny fomba ratsy rehetra izay mety nolovana tompo, ka ahafahanao mijery azy amin'ny maso mindrafonao. Izao tontolo izao izay ao anatin'ny ady sy ny korontana koa tompo, mangataka aminao izahay ianao
no ampitony ny ady rehetra izay manjaka amin'ity tontolo izao tontolo izao ity. Andriny fiadanana ianao Jesosy, izany no angatahanay mba ahafahanay tompo monina amin'ny tany izay nametrahanao anay. Ary ty frantsa izay mandray anay ity koa dia apetraka eo ampelantananao koa ny mpitondra rehetra amin'ny ambaratonga isatsokajiny, ianao koa no hanomeny fahendrena ho amin'izy ireo tsirairay avy. Maro ny zavatra tianay angatahana tompo, kely ny fisainanay koa izay fantatrao fa mahasoa ny olonao ary tolonay mangina ao am-ponay dia apetraka eo ambanin'ny tanam-pahasoavana. Farananay izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarinao manao rainay fisainandanitra toareny fahatsakana tao amin'izao ety amin'ny tahaka ny mitandra eo anay ny anasaza ary mamelana ekay namelana izay taminy tondrany amin'ny fakapana fa manafahana anao fatsakana andray ny afatra sy ny tsodrano isika eo am-pitsanganana nanaovantsika an'izany ny afaranana amin'ny antena fahenina ambin'ny folo. Aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amin'ny tema fahenina ambin'ny folo. Isa
Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.